Dia faly miarahaba anareo mpianatra salta 15L indray zany amin'ity herinandro vaovao ity. Tamin'ny herinandro lasa antsika dia nijery mikasika ny vekatal sy ny vaikitol. Niresaka mikasika ny récit sy ny discours tsika tamin'izay fotoan'izay, ny fomba filazana ny resaka tantara amin'ny hébreu biblique. Dia ny vekatal araky ny hitantsika dia satria miresaka zavatra fandidihana na fandriana dia zavatra ho avy le izy futur, ary ny vaikitol kosa satria mitantara zavatra efa niseho efa lasa dia mampiasa ny passé isika zany amin'izay fotoan'izay. Androany kosa antsika dia hijery mbola hanohy ny iktol sy ny vaikitol, azafady vaikitol, fa saingy hijery tipana verbe manokana antsika zany androany dia ny verbe lamed he. Ina moa ny verbe lamed he? Araka nefa ny anarantsika dia ny lamed he zany dia fanafoizan-teny ilazana fa raha tadidinareo dia ny modèle afantarana ny classement verbe dia le verbe paal tokony tadiditsika zany. Ka ity p ity zany dia mirepresente ny radical voalohany, ity ny radical faharoa ary ity ny radical fahatelo. Ka le hoe lamed he zany dia midika fa ny radical fahatelo dia he. Ny radical fahatelo dia he. Troisième radical égale he. Se ny dikany lamed he. Ka ahoana ny fomba fanaovana ny flexion ny verbe lamed he, ny conjugation ny verbe lamed he amin'ny iktol sy ny vaikitol, zay zany no ataontsika androany. Ka ny verbe zay nondraisy ny leto ato dia ny verbe bana. Bana zay fantatsika tsara fa efa hitantsika tany aloha io verbe io. Ny verbe bana dia midika inona le izy? Manorina. Manorina. Midika ny bana dia bâtir. Io zany no hojerevantsika androany ahoana ny fomba fanaovana ny azahoana ny iktol sy ny vaikitol. Raha ny tena marina dia mijery an'ilay ilay efa nomeny ato fotsiny tsika zany dia mianatra azy. Tsy sarotra ny fitadidiana azy satria raha ny marina dia tsy very mihitsy ireo radical telo afa-tsy amin'ny cas vitsivitsy ihany, ohatra amin'ny troisième personne pluriel sy amin'ny deuxième personne singulier féminin ihany, amin'ireo ihany zany izy no very lay radical fahatelo. Fa ankoatran'izay dia miaraka eo daholo izy. Andao ary hojerentsika vetivety ary hoe ahoana ny fomba azahoana zany iktol ny verbe bana na ny verbe rehetra zay miafara amin'ny he. Ny première personne singulier dia evne, evne. Deuxième personne tivne, tivni. Troisième personne singulier ivne, tivne. Dia mety anontany ianao zao hoe ina zao mahasamy hafa ny ty troisième personne singulier féminin sy ny deuxième personne singulier masculin? Apparemment zany tena tsy misy mampiavaka azy ireo mihitsy fa eo amin'ny contexte no ahafantarana azy. Ny première personne pluriel commun zany hoe mitovy izy zany na masculin na féminin dia ny nivne. Efa nyteniko taminareo fa raha vao misy ny io izy dia matetika dia première personne commun pluriel izy. Indraindray no amin'ny farany ahafantarana azy koa na ny ary amin'ny farany. Mbola ho hitantsika fa ny nifal koa dia manomboka amin'ny ny sy cheva fa kanefa tokony tonga dia tonga dia patah. Ny vinazana izy raha ohatra ka ny fal
fa eto zany mazava tsara fa ny venez no zany de tsy nefalina mihitsy io fa première personne pluriel commun ny verbe bana amin'ny ictol. Ny deuxième personne pluriel masculin dia ty venao, ny féminin ty venena, ohatra ny teny amin'ny teny gasy hoe ity venena, ty venena, ty venena, anao io, tenanao io, ty venena. De ny troisième pluriel masculin i venao, ny féminin ty venena, mitovy ihany izy roa fa ny contexte no mahasamy afantarana ny fahasamihafany. Zafady. Amin'ny ankapobeny dia manaraka an'io daholo ny verbe rehefa miafara amin'ny he. Mbola misy exercice marobe ho hitantsika ho hitanareo zany rehefa aveo rehefa manao an'ilay exercice nareo zany azo expérience any ahoana marina moa no tena ahafantarana azy sy ny fomba alalana hoe ictol ty na flexion hafa ty. Izatra tsy kelikely nareo zany amin'ny alalan'ny fahitana an'izay. Fa ny tiako marina fotsiny zany de amin'ny première personne singulier commun zany dia manomboka amin'ny alef. Dia ny ankamaroany dia manomboka amin'ny ty. Ty. Misy fomba fitadidiany zalahana izy ty. Ny ty. Fa bon, iny zany miankina amin'ny fomba zay ahafanareo mitadidy azy fa amiko manokana dia le manao tsy anjery fa tsy de tsara loatra fa mampiasa fotsiny le logika sy le formule izay mandrafitra an'le izy ianao de tadidinao foana le izy. Raha jerevanareo zao ty dia misy karazana tips kely foana omeny lieuto zany ao anatin'le bokony dia vakio tsara reny tips reny fa tena afaka manampy anareo le izy. Remarque, les radicales doivent rester votre point de repère car elles ne sont pas touchées par les modifications sauf au deuxième personne féminin, deuxième personne plurielle et troisième personne plurielle. Araka le fandrazaiko tany am-boalohany zany dia ny radical telo zany dia ao foana izy, hita ao foana izy zao dia ohatra zao ty izy evne dia ao foana le bête noun he, ty venez bête noun he. Afa-tsy amin'ny deuxième personne féminin singulier le fanteneniko teo zay izy izy teo ty ty zafady ty ty zany dia manque ny radical fahatelo ny he zany sy ny deuxième personne féminin pluriel ty zany féminin pluriel, deuxième personne féminin pluriel aiza zany deuxième personne féminin pluriel ty hoe tsy fantatro mahatonga azy hoe very izy satria le na zany lasa ntsika zao mieritreritra an'le hoe na io le he ty fa tsy izy tsony fa le manambara azy deuxième personne féminin pluriel ty na ty fa tsy le radical iny tsony zany. De ohatran'izay koa ny troisième personne féminin pluriel, deuxième personne féminin pluriel, troisième personne féminin pluriel fa ty zany. Fa amin'ny ankapobeny zany dia hita taratra foana ireo radical telo zany miaraka aminy. Amin'ny ankapobeny zany dia zay mila ianaranareo fotsiny le jerena tsara reny le préfixe sy suffixe reny de jerevy ihany koa ny radical telo zay miaraka aminy fa ireno ahitanareo azy afantaranareo zany fa ao izy amin'izay fotoana izay.
hojerentsika indray amin'ny manaraka io zany ny fomba azahoana ny vaictol.